tompona sy toko vavy arak'izay fenkira famantarana izay dia tafiditra tanteraka ao anatin'ny fandarana aiza hoe zany tena fipetrana eto amin'ny radio azy isika izao fanavaozana izao aloha ny metitsika nomezana na nolorana ity fandarana ity dia manahoana ny fahitanareo antery fiadidiny ny fanavaozana repoblika ny Madagasikara tao anatin'izay fataona mahery zay. Miarabana namana iazy miarabany mpiaino radio aza ihany koa amin'ity takareva ity isorana be lehibe nareo ato amin'ny radio manasanay ny RCR raha mahatadidy angamba anao namana iazy fitakiana fanovandravitra ny teny Kianja mahampatsivo anao io raha misy nitaky fanavaozana tena midrafitra aloha zany dia mbola hitafatsiro nisy nitaky fanavaozana ve teny sa tsy nisy nitaky an'izany fanavaozana zany tsy io zany le zavatra mitadiavina satria tsy fanavaozana ny zava-misy io no atao raha le zavatra misy teo mantsy dia halatra corruption isan-karazany izy teo ka raha zay mbola hovoazina dia zay zany no ataon'reto mpinondra manaraka reto voazina lay fangalarana fa i filoha nasional laza ve zany tsy mankasitraka le fanesorana le filoha teo aloha tsy any le problème mankasitraka izahay raha nandrava le ravitra ray manontolo satria zay efa niady ianao ndria malala an'izany fifotoana moa tsika isanao zay miresaka teto amin'ny radio aja hoe rafitra nge ho an'ny problème eo anivon'ny RCR dia mametraka foana hoe rafitra nge olana io nizanizany ipetraka io dia mierina ny adalany teo aloha fotsiny voaporofo nge le rafitra zao le raha tsika mahita nge le zava-misy dia mbola tsy haiko ve tsika raraka ny administration publique ny finance publique dia mandeha any amin'ny tsizy daholo ny volam-panjakana rehetrarehetra dia mbola hiteny ve tsika efa tsy rafitra izany mitrango zany zay aneny mahatonga anay miinsista hoe ndao hanova rafitra fa raha rotika ny Andriamatoa aza ny fahatokavana tompona ataon'ny radio aja amin'ity le fiadidina ny fanavaozana repoblika Madagasikara zareo milaza hoe par intérim no misy fa tsy tetezamita ahoana ny fanazavanao na ny lecture an'izay manao manoka ny atao hoe par intérim nge dia misolotorana le teo aloha fa mbola hiverina izy mazava-be ny zany fa amintsika amin'ny teny zao manala sala le izy satria na nalam-pandroenana nandresahana dia mbola io lalam-pandroenana dia misy fahamarinana zay tenen'izay zany hoe raha le lalam-pandroenana io zany dia tsy voongana zany le filopirenena teo aloha fa mbola io lalam-pandroenana iny misy eo ary mbola tsy mieritreritra nanova rafitra ry zareo zany hoe raha miteny intérim izy dia tsy mieritreritra izy nanova rafitra raha zava-misy anefa dia nanonga mpanjakana isika rehetra dikan'izay rava ny fitondrana teo aloha noho izany mieritreritra fitondrana hafa miaraka amin'ny régime hafa miaraka amin'ny lalam-pandroenana hafa nyvoaka malagasy raha nitako hoe fanovana rafitra hatramin'izay tsina mbola tsy nisy tetezamita zany ane teto fa ny atao hoe tetezamita dia tetezana entina miapita noho izany mbola tsy tafapita tany amoron'ny rano akory tsika fa isaka miditra ao anaty tetezana dia mirendrika dia zany mahatonga atsika hatramin'izao mbola ny constitution troisième républicaine nge novaina kely natao quatrième république efa nitanjo zao dia hiampita amin'ilay repoblika fahadimitsika ny fomba fiampitany amin'ny république zany fanovandrafitra raha mbola tsy mieritreritra nova rafitra zany dia mbola tsy hiampitany amin'ny république fa anarana fotsiny nge le quatrième république raha oharina tamin'le troisième ary marina ve fa anisan'ny hoe postulé na nitendry toerany tamin'izao fanavaozana ny repoblika zao Andriamatoa aza averiko ilay mandeha fa rafitra no nitakina teto 9 taona fa fantatro tsara angamba zany hoe fa nangataka venao hoe mba aya tsy hiditra ao anaty rafitra raha ohatra ka tsy manaiky ny fanjakana foibe hoe andao hanova rafitra asa manao fanambarana ofisialy izy hoe andao hanova rafitra dia miditra zay hoe zao ny anay nieritreritiny hoe hanovana ny rafitra fa raha mbola tsy miteny an'izany fa hoe intérim hoe tetezamita tsotra fotsiny tsy mbola miintéressé na mahaliana ny RCR ny hiditra ao anatin'izany rafitra zany satria tsy afana manaovany ninona fa tsy hoe adala daholo akory le olona mitondra vo hitatsika ny gouvernement afarany teo efa bolana 5 volana dia niala daholo ndray tsy mahay ninona ve zany amin'ny ady zany an'olona rehetra zany ka ny amin'ny magaga hoe io Andriamatoa Lazare Zaferson hoe andao ny rafitra efa nahely tamin'ny haina manjery maro eto Madagasikara zay torohevitra zay io ihany koa mialatsina manonona anary raha tsy episao sanzaka dia manapakady ihany koa inona miantony hoe tsy ahafahan'ireo mpitondra ny fandimitra io na amin'izao tsy mitovoka ny anay ny misy idéologie ny RCR misy idéologie hoe consciencisme dia après ny idéologie zay vao mandeha ny programme hoe anova rafitra tsy misy mpanao politika mivohy idéologie ngeto Madagasikara fa raha programme fotsiny na ny olona dala eo atsena sabotsy ary mahana programme mandehany ianao eo rapitso
Anontanio izy ino amin'ny programmanao mahatsy le olona dalo fa manana izy tsy afahana mandrefy mpanao politika zany ny programa fa ny afahana mandrefy mpanao politika dia ny idéologie miteny hoe fiarahamonina manao ahoana no apetraka raha izahay no mitondra zay ny atao hoe idéologie tamin'ny andro ny deuxième république tadidinao tsara ka moa ny idéologie dia ny socialisme foto-kevitra socialisme zay taorina socialisme ave na eno idéologie anao na eno idéologie ve anao taorina socialisme reny ny resaka kapitalisme moa nanjaka an'izay fa hoe rafa tsy nisy nivo idéologie tsony ohatra ka filo maro karavalomana adio fa tsy nisy idéologie teo tsy nisy idéologie teo ka ianao hoe zany mitendry hoe amin'ny alalany fifidianana filoam-pirenena nafahanao manova ny rafisa fikaonam-do-pirenena atsakaikatsa dia afahana manala na efa nataotsika koa ny fotoananam-do-pirenena hatramin'izay hatrany amin'ny dinikasany tatradinikinsa malagasy conférence nationale enao mpanao gazety efa hainao daholo zany ina ny résultat azitsika tsy ohatran'io any manangana firenena fa tsy tiany gasy zany hoe manaraka théorie ianao rehefa manangana firenena assemblée constituante manangana firenena fa tsy concertation hoe atsona daholo ny karazan'olona rehetrarehetra dia tonga ao na olona tsy mitovy azy dia misy professeur eo a dia misy olona T2 ikaondody fikaonando ina no atao amin'izany olona anankiroa zany a samy manao toroapo eo anao zany tsy mankasitraka an'le concertation tsy io ny formule ny formule ny RCR dia assemblée constituante ny assemblée constituante dia à partir an'izay no ametrahana hoe zao ny critère ametrahana an'le assemblée constituante ka rehefa iresaka fanabeazana dia mpanabe no miditra ao fa tsy ny olona rehetra era Madagasikara no dia anao commentaire ny resaka fanabeazana hoe resaka fanabeazana zany tsika androany dia samy miteny eo zay tia mitenenina nefa tsy nianatra momba ny atao hoe fanabeazana ny olona anankiray resaka fahasalamana ve dia anao ve dia afaka iresaka momba fanatsarana fahasalamana amin'ny hôpitaly na ataoko hoe manampahaizana tahaka n'iny rehefa anao tsy nianatra an'le izy noho izany avelao ny manampahaizana ivory zay manampahaizana zay ny antsona dia manangana assemblée constituante dia zay no andao ary andriamatola aza mandeha dia mandeha ny fotoana andao ary azavao amin'ny mpianity le hoe ahoana ny fanovana rafitra ity zany a omena fotoana malalaka ianao makasika zay dia hitantsika eo ny toy iverenako le izy hoe raha ny tokony ho izy a ny atao hoe rafitra na système andresahako eto dia ny rafim-piarahamonina na ny organisation sociale no mametraka ny rafitra politika na ny régime politika izay misafidy ny rafitra toe-karena na ny structure économique amelomana ny rafim-piarahamonina ferme boucle aux vazaha zany hoe io fiarahamonina io a mbola tsy nametraka régime politika izany ny atao hoe mametraka mpitondra dia le fiarahamonina no miainga avy amin'ny kolotsaina mamerina mametraka an'izay mpitondra ho avy eo ohatrany hoe tamin'ny flora tsy mandrana zany le fokon'olona mihitsy any amin'ny fototra mihitsy tsy maintsy any amin'ny fototra mihitsy le satria zao ny lalam-pifidianana atsika dia mandraranao tsy ohatran'ny ray volana propagandy mba hapetrako aminao nge aza amin'ny fanontaniana voatetinao anatin'ny ray volana ave Madagasikara amin'ny tomobile tsy a samy mahafantatra zany daholo ny olona nianatra rehetra fa adalàna io propagandy io raha manao propagandy ianao androany eto Antsirabe dia mandeha sur route ianao makany Ambositra raha afaka pitsinray anao vao Ambositra manao propagandy district 5 zany ny vitanao anatin'ny ray volana firy ny district 5 possible ave zany ny alan'ny candidat anankiray manan-kevitra eto Madagasikara noho izany tsy maintsy mindram-bola ny ivelany candidat mandany 1 milliard izy vao mahatety amin'ny Madagasikara noho izany tsy maintsy mivarotra tany-drazana izy vao lany filoham-pirenena midika zay tsy ny vahoaka ny mametraka an'ilay mpitondra maty zany notion de démocratie tany amboalohany izy io ny atao hoe système de monarchie système monarchique zany hoe olona ray no mitondra mpanjaka ny antsona azy ta théorina io a nivadika le mpanjaka dia lasa tirany le système dia miala ny olona hoe tsy mety tsony raha olona ray no mitondra fa leo a olona vitsivitsy no mitondra nanomboka teo ny atao hoe aristocratie nety ndray tany amboalohany fa nivadika indray le olombitsy dia nivadika oligarchie dia nanomboka teo mipotra ny hevitra hoe tsy mety aleo ny vahoaka no mitondra dia le vahoaka pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple zay ny atao hoe démocratie dia ny olana indray nefa amin'ny démocratie raha ohatra ka tsy ampy fahalalana le vahoaka na tsy ampy fanabeazana le vahoaka dia satria tsy afaka hiaraka hitondra daholo ny vahoaka fa tsy maintsy élection zany dia bloquena fotsiny ny olona any amin'ny élection a dia io mahazo atsika io zany noho izany tsy ilay vahoaka io zany no mametraka amin'ny mpitondra teto hatramin'izay fa misy olona mamea n'le lalam-pifidianana dia tsy afaka milatsaka izany ianao raha tsy manana 1 milliard
tsy ho lanina o vitrana dia hono andea matolaza atao ary azavatsika kaikany izy miainga ty amin'ny rafitra fokon'olona zany io lapetratsika rafi-piaramonina avy eo indray inona indray manaraka eo de zay vo andrafitra politika io hoe tanitera sa eta federe zany tianao apetraka azaboany tsara ny olona averiko le izy miankina amin'ny rafi-piaramonina io a ny rezima politika eo apetraka eo io rafi-piaramonina io ve apetraka aminao le fanontaniana io rafi-piaramonina io ve efa azo lazaina hoe arisaina ataoko mahitsy mihitsy le fanontaniana satria raha mbola tsy arisaina fa mbola mitovitovy amin'ny zaza ny fiarahamonina de tsy azaka demokrasia no vinonavina satria ny fiarahamonina adala tsy afaka mametraka mpitondra endry ny fiarahamonina endry tsy hifidy mpitondra adala no vinonavina ekenao zany zay de jerevana zany a ny antsoina hoe ahavi-pahalalan'ny fiarahamonina aleony ametrahana rafitra politika apetraka aminao le fanontaniana hoe raha io fiarahamonina malagasy io ve io fiarahamonina malagasy io a 5.valopolo isan-jato latsaka ny klasy primaire tsy miakatra akory my klasy primaire 3.telopolo isan-jato tsy nahita fianarana mihitsy na kely azy averiko any aminao le fanontaniana reo 3.telopolo isan-jato reo ve afaka hifidy filopirenena de io zany tianao hoe negligena ve zany reo olona tsy azony atao no mifidy président fokotany azony atao no mifidy be ny tanàna fa raha filopirenena tokony miova ny rafitra fifidianana filopirenena de ohatra hoe ny député ve no mifidy sa ny na le député ara miova daholo eo anatin'le rafitra teneny RCR mihitsy andrimatolasa izy adiny nenina ny formation ataonay na adiny fito raha ho voazavatsika eto zay ao anatin'izay tsy io rafi-piarahamonina io ny rafi-piarahamonina io mametraka rafitra politika tsika rehefa jerenay io rafi-piarahamonina io de tsy mety amintsika le état centralisé ny dikany hoe état centralisé de mieritreritra fa zaza ny malagasy ny dikany décentralisation de mieritreritra fa miala sakana ny malagasy ary ny dikany fédéralisme de mieritreritra fa efa lehibe ny malagasy ka omena fahefana feno anjaranao am'izay misafidy izy mety amintsika mbola zaza ve malagasy sanatria efa lehibe ve ny malagasy alio le fanontaniana mety manapetraka fanontaniana ianao no am'izay ny olona tonga de matakatra io zany raha fipiarahamonina izy ianao a de ahoana indray le rafitra politika niaza ny tikavokavana izy ary zany no andray anjara am'ilay fividianana lazany hoe tsy mahay manoratra raha le fanontaniana apetrako taminao teo raha novalinao de ianao tonga de manaiky fa mbola tsy lehibe ny malagasy noho izany a ny rafitra politika izay ipetraka eo a de miditra makany amin'ny décentralisation tsika na fampandraisana anjara na fitsinjara-pahefana ilena nanao any daholo iny tonga teo misy ary nianarana fotsiny novany décentralisation fa inao ve efa nahita décentralisation zany ao anaty budget mba mamaky statistika kosa nge aza alohan'ny teny misy décentralisation ve ary eto tsisy an'izany angeto aiza misy décentralisation 5% budget makany amin'ny région tsisy an'izany angeto ny fitsarana misy décentralisation ve raha avy any kalamavony ve anao ny tsaraina de any fianaratsoa any kalamavony ve décentralisation ary napetraka ka raha petraka le décentralisation de décentralisena ny fitsarana décentralisena ny éducation décentralisena ny budget décentralisena fananatany zany hoe miandro fahefanany any amin'ny base hitantana ny tokatranony satria encadren'ny fanjakana foibe fotsiny izy mba tsy siny fifanoherana zay ny risque am'le fédéralisme hoe hifanohitra ilay faritra anakoroa de mety miteraka problème zay zavatra ray fa ny décentralisation zany no idiratsika am'izay fotoan'izay raha mangalatra koa ny anao any kalamavony de tokony mba any de mba misy karazana fitsarana ahafahana mitsara alatra koa ny fanabeazana de manaraka ny toetany sy ny toetran'le faritra eto atsirabe tsika ho any mipetraka miresaka ianao ve hoa efa nahita école mampianatra mamboly ovy eto atsirabe mbola tsisy eto ianao ve efa zay le fanaraha-pianarana décentralisena hoe ny any amin'ny EPP de tokony tantarany distrika sy mitrandraka ny économie distrika no ataona mampiavaka anazy ny any amin'ny CGE de zay mampiavaka amin'ny faritra rehefa miditra lycée ny ankizy vao mianatra tantara-pirenena sy mitrandraka amin'ny Madagasikara noho izany a décentralisé zany éducation zany zay ny rafitra mety amin'ny Madagasikara izay nge le hitolomanay tetezany amin'ny faritra namanay bon état décentralisé io fa io a tsy mitohy le décentralisation hitanao anaty constitution satria am'izay fotoan'izay a ny 60% ny vola makany amin'ny région 20% ohatra ny atao anatin'ny RCR ny RCR dia partie décentralisé dia ny RCR 20% fotsiny makany amin'ny foibe mbola mipetraka any le région
ao anatin'le fanovandrafitra indray tsika manangana atao hoe système de contrôle miova zany io ravitra parlementaire io io le ravitra parlementaire io zany a ametrahana an'le antsona hoe filan-kevitry ny olo-kendry misy ravitra dimy ngeza be ao anatiny ahitana solotena avy any amin'ny fokon'olona anankiray solotena avy any am-pasapanjakana ray solotena avy any amin'ny tafika sy ny miaramila sy ny polisy sy ny zandary a misy ao solotena avy any amin'ny opérateur économique ny secteur privé avy any amin'ny société civile solotena avy any amin'ny ireo filompanjakana teo aloha io zany lasa mpanao lalàna de mandevoa eratsika zany hoe misy olona voafidy any amin'ny fokotany lasa mpanolo-tsaina ny commune de reny any lasa conseiller communal de mandeha grands électeurs hoe miakatra makany amin'ny région reo ny lasa mpanolo-tsaina paritra mbola tsy nametraka mpanolo-tsaina paritra itsika mandraka androany tsy mety tanteraka noho zany ny tsotra indrindra ametrahana mpanolo-tsaina paritra de grands électeurs fa hatram'izao tsika mbola suffrage universel io de tsy mety atao amin'ny fanjakana zay mifandimby eo de tsy tafapetraka mpanolo-tsaina paritra de tsisy mpanara-maso ny chef de région hatram'izay nametrahana azy ho chef de région noho zany a tsy mety io ravitra io fa andao tsika ametraka an'io ravitra parlementaire vaovao io de misy mpiasa-mpanjakana zany ao anatin'io efa mandraiky rano izy tsy mandany vola be tsony le parlemanta akoatran'ireo le olona voafidy avy any amin'ny fokotany de le grands électeurs mba apatsivo amin'ny mpiainy zany hoe mbola hoe lehibe ny tanàna le mpanolo-tsaina ny tanàna sa inoatra tsy mpanolo-tsaina ny tanàna zany a de le olona avy any amin'ny fokotany eto amintsika mantsy a ny mpanolo-tsaina ny tanàna de zay olona manaraka ny be ny tanàna fotsiny ka na tsy mipetraka eto Tsirabiary izy de alainy lehibe ny tanàna hoe dao anao ataoko mpanolo-tsaina de mety tsy mety zay ravitra zay fa mpanolo-tsaina ny tanàna dia alaina avy any amin'ny fokotany raha misy fokotany firy zao Tsirabe voalohany enimpolo de mandefa solotena zany reo fokotany reo anolo-tsaina firy ny conseil communal Tsirabe voalohany fito amby folo mianada de reo le fokotany reo lasa mpanolo-tsaina manolo-tsaina lehibe ny tanàna reo no mifaninana manolo-tsaina lehibe ny tanàna solotena avy any amin'ny fokotany de am'izay fotoana zay tsy afaka manao zay daniny kibo ny be ny tanàna fa vo ambiny lay fokotany zay isany hoe ifanarana hoe isaky ny fokotany misy olona firy eo anatiny reo no mifidy an'ilay reo no mifidy ny mpanolo-tsaina paritra zay fa ny lehibe mifaritra zany raha ohatra ka tianao politika am'izay ny mpanao politika de milatsaka izy any amin'ny be ny tanàna milatsaka izy any amin'ny lehibe mifaritra milatsaka izy any amin'ny filohan'ny république eo am'le filohan'ny république toko zary ny fidy an'io satria anao milaza hoe tsy ampy solaitra tsy nandeha fianarana ny malagasy tsy zany no milaza za fa azo ovainao le resaka fa azo ovainao le resaka fa ho an'ny statistika de telo amby telopolo isan-jato tsy mahay mamaky na manoratra na kely azy aminao ve le telo amby telopolo isan-jato tokony fidy an'le filoham-pirenena fangana ny États-Unis fidy daholo olona rehetra de ao ary ty zany fidy fangana ny États-Unis fidy daholo elo olona rehetra azo fahavezany démocratie fahavezany démocratie aza forcénao zany le izy ka avezany démocratie zany tokony akatahaka an'io zay atany Amerika zany fa izy zao nakataka le démocratie de mbola io ihany ka ianao no varavitra ianao makataka le démocratie fahatany de mampifidin'ny olona na zavatra tsy fantany azy zay nataony kalendebatolasa izy ary le fidy averiko ndray mandeha le izy any États-Unis tsy mifidy daholo ny olona any Chine tsy mifidy daholo ny olona fa voafantina ny olona ifidy aiza hoe Chine zao mety ve zany de miala le démocratie tsy mety ka isany efa manao dictature ihany izy raha lasaiko aminao hoe tsaika mpitondra dictature ihany fa io no mampandrosa an'le firenena de io manaiky daholo ny olona ay manaiky anao fa mampandroso le ay raha manaiky anao fa mampandroso le de azavaiko am'izay le fomba novanan'le ravitra satria am'izay fotoana zay zany a de atreo amin'ny fifidianana be ny tanàna fifidianana président fokotany fifidianana be ny tanàna no andraisan'ny citoyen tsotra rehetra tsy akanavaka satria fantany iny président fokotany iny mpiara-monina aminy iny de critère de sagesse na fahendrena no ifidianany an'le olona fa tsy hoe rehefa ilatsaka filoham-pirenena ianao a de ity ny langazonao rehefa milatsaka filoham-pirenena inona ny mba eritreretinao atao rehefa milatsaka filoham-pirenena mila manana idéologie ely anao manavaka ny idéologie fa tsy hainy vaoaka malagasy na ny mpanao politika ara tsy mahay manavaka ny atao idéologie ny mpanao politika ary tsy mahay manavaka ny atao projet de société fa lazain'ny programme ny projet de société samy hafa zany
ny programa tsy projet de société fandaranasa ny programme Zay. de société filam-piarahamonina hoe ahoana no apetraka amin'ny fiarahamonina ahoana no apetraka eo ka tsy azo afangaro ny projet de société sy ny programme noho izany a na amponao politika ary tsy mahay manavaka an'izay noho izany a ireto le olona voafidy avy any fokotany reto no mifidy makao amin'ny commune de anjaran'le rafitra am'izay no mamaly rehefa aveo a satria ilitsangana le filan-kevitra ambony olo-kendra de le filan-kevitra ambony olo-kendra zay ahitana ny sokajy ny olona rehetrarehetra io no mamaritra hoe iza no afaka ifidy fa tsy laza raza fersan satria raha izany no miteny an'izay de ohatrany hoe zany efa mitondra le Madagasikara tsy mety zay fa ity rafitra ty aloha no atsangana rehefa manova rafitra de l'assemblée constituante zany no mamaritra satria le assemblée constituante olona voafantina no miditra ao am'le assemblée constituante filan-kevitra olo-kendra ireo zany no mamaly hoe iza no afaka mifidy président de république fa raha ohatra ka le telo amin'ny teny polisy anjato zay tsy manana fahalalana mihitsy na mamaky teny aza tsy hainy ny anazavanao hoe ampidiniko ny inflation akariko ny valeurany ariary ahoana ny azavana zany avoaka malagasy de zay no mahatonga le manahirana le propaganda raha ho fehezanao ray volana satria nde hitetendreo olona reo anao de ampandizinao anatin'ny adiny ray izy de teneny izy hoe ndana mifidy tamin'ny 2002e république anisan'ny zany teto mandeha mifidy ianao a de tomina amin'ny camion de afarana hoe ity bien'ny adversaire ty a ity vaton'ny adversaire ty a bulletin ty iny ataonareo bie mandeha mody raha voany mandatsaka an'iny ianao zany de tsy mahazo miditra camion tsy afaka mody ny tanàna zay no ialantsika zay satria morambakaina loatra le vahoaka malagasy de ararotin'ny olona ratsy saina le abadotsika fa zay ny tena marina ararotin'ny olona ratsy saina le abadotsika entina amelezana atsika tsy tokony hitovy a amin'ny olona na vita professeura mpampianatra amin'ny université mihitsy ny vaton'ny olona zay a tsy nandalo na classe T1 kory azy noho izany a ndao mba valorisentsika le vola lanitsika na mpianatsanaka ianao raha tsy visa mampianatsanaka ianao ve fidy ola tsy nianatra ho patron le zanakao andriamatolaza ianao raka makasika zay indrindra sarotsatra ihany ny anatanterana zany rafitranao zany andriamatolaza satria dia misy dingana maro samihafa fa ianao mieritreritra hoe moramora manavitra Madagasikara ka zay indrindra mitika nytaninanao hoe raha tsy ianao mihitsy ny tonga am'le pouvoir azy tsy tanteraka mihitsy ny andriamatolaza ioarana nanontanyka fa marina velo le isadiso e eny fa samy manany heviny moa le izy fa de marina velo le isadiso ka raha resy lavitra hevitra eo fa meno tsika rehefa mahita ianao marina le izy de ianao mila manoana le izy fa rehefa hitanao diso le izy de toero le izy ohatra ny anoeranao anay io eny ka zany zao manontany rehefa marina le izy tokony manaiky tsoanao hoe marina le izy de toanana fa zay ny problème atsika gasy manino tsika raha mijoro ka le izy tsy mora ka zay ny ilana olona nianatra de hoana ny fomba afanao zany manatanteraka an'izay a zay no anazavana an'le hoe ahoana no manova rafitra eny amin'ny fiarahamonina mandalo eto Tsirabe zay a avy any Vangaindrano Farafangana Vohipeno Manakara Mananjary mbola tsy voatetina io ao aorianan'izao zay a mandeha midina ny faritra atsimo Betafo miditra te Betafo zay Mandoto Mahabo Mianivazo voatetsika am'izay a reo rehetra reo a iny andray dingana andrasan'ny RCR atao RCR dingana andrasatsika de hoe rehefa resy lahatra ny olona mahalala fa zao no tokony hitatanana amin'ny Madagasikara de reo olona mahalala reo no manao zay fomba hitakina le fanovandravitra tahaka no nataon'ny rehetra tamin'ny tolona tamin'ny 2025 hoe ovao ny rafitra noho izany efa misy olona be deabe any resy lahatra hoe ovao ny rafitra vokatry ny fitetezany faritra hoe ndaotsika anova rafitra fa izy hoe tsy azo zay tokevitra reo zay le fanaterinay tany amin'ny fitompon-dram-panjakana eto zay ny tena teny aminy de raha andrasana amin'ny fotoanam-pirenena reo olona maro reny no manolotra hoe andao aty rafitra avy amin'ny zay no irarinay a izay no tetezany faritra hoe anjaran'ireo olona reo zany no mitaky alizy fa raha izay no mitaky alizy de verin'ny olona fa fitiavatenanay le izy fa rehefa resy lahatra ianao ka na ianao ary mpanao gazety manatrika concertation ianao endana ary tory hoe ity le zavatra takina teto fa nazava taminay le fanovandravitra nentin'ny RCR no magaga andriamatolaza raha zavatra tam'izay république mifandely teo nahoana ry zareo tsy de nampiatra tsy mahita nyty paikady averiko ny amandely izy ny raha fifidianana eto amintsika de ny fatorana ao anatina système hoe tsy afaka milatsaka ianao raha tsy mindram-bola ny ivelany noho izany manana patron re mpitondra reo
io patron io tsy anaiky moramora ny anovana rafitra fa mahazo tombony izy lafo any QMM ilmenita fort dauphin base toliary mikea ny Nicolas Cobalt Moramanga ny sofra Morondava ny ilkanina ty izy kromita tsara tanàna pétrole ny Tsimbororo lafo daholo reo ny arem-pirenena rehetra ny ferany Soalala ny safirany Ilaka ny ribisina Andilamena Fasimainty Manakara ny volamena ny Betsika lafo daholo izy anazo andreo nakany am-posiny malagasy fe io raha mbola tsy tonga saina amizay malagasy hoe ndao mba ametraka mpitondra fa izay mametraka no mibaiko ka rehefa mbola tsy nametraka ianao fa tsy niala ataony am-posinao na ariary azy fa ianao nandray t-shirt nandray kaskety de manefa n'iny t-shirt andraisinao iny le mpanao politika rehefa avy eo fa tsy namboarina tamin'ny rany na namboarina tamin'ny fasiky olo sarotsatra ihany hoe ohatra hoe mandray anjara amin'ny fividianana ny fomba ianao iny tsodarana tamin'ilay fividianana teny fa iny mba occasion afahana hoe raha mbola tsy vonona voaka malagasy ametraka mpitondra ny antso voaka malagasy hoe andao raha ohatra ka vonona ianareo tsy ampy nisanay anatiny vianao sa tsy anatiny rehefa tsy mbola ampy nisanay de tsy hiditra eo mihitsy zay satria ny vahoaka mbola tsy tia metraka filo rehefa tia metraka filo iza de ny vahoaka malagasy farafakeny mba mahita ray etsy tsika hoe ndao mba ametraka filoa de samy mandonga arivo ariary aby tomona ray etsy zay de mahita 4 millions d'ariary rehefa voatetinareo am'izay io commune maro eto Madagasikara io manatena fa tenga dia ilatsaka candidat rolany raha ohatra ka resy lahatra ianao raha ohatra resy lahatra amin'ny piaino de hitodika any amin'ny piaino am'izay zay ho an'izay nahazo le formation hoe ilaina ve le manova rafitra noho izany ilotsaka isika ho tapahanay zay rehefa miantso congrès national izay de manapaka ny congrès national hoe ndao antanina indray ny voaka malagasy raha vonona raha mbola tsy vonona izy ka olona arivo fotsiny mandrotsa bola eo atoina moa vola andao averina indray ny volany fa tsy vola ny tadiavinay fa olona nefa fividianarety mila vola de zay ngeny nafaty atsika iatsy mbola tsy tonga saina ve atsika nisy candidat nge teo nampiasa 200 millions de dollars nakaiza le firenena namerina an'le 200 millions de dollars any nataony de nangalatra sy nandrobany arem-pirenena teto mbola tsy fay any ve atsika amle resa-bola ok re mazao any aminy rafitra iny fa raha am'izao fitondrany fanavozana zao miantsana Andriamatoa Lazare Zaferson anaty anjara no gouvernement manaiky ny ministre tsy afaka manova rafitra iazy tsy afaka tsy afaka manova rafitra nefa fomba ahafahana miteny am'ireo mpitondra reo fangamosa tsy afaka miteny zao zinao ka tsisy miempa na me tsisy mandray tianao tenenina aveo tsisy mienina de iazy le mpitondra resatsika be le mpitondra le zany namananazy ka safidy fotsiny voafatotra be le mpitondra sa tsy voafatotra zay le fanontaniana mipetraka zany raha voafatotra izy de tsy afaka menao anio raha tsy voafatotra izy fa ilao manaiky tsony zareo hoe ndao Andriamatoa vetina mandefa ny ministre tsy afaka manova rafitra de tsy hita ireo zany noho izany raha ohatra ka manaiky ny fitondram-panjakana fa hanova rafitra iny nge fanaterina ny aminy tsy Lazare Zaferson ipetraka ao ingeny zava-dehibe atao inona moa zany sieza raha fantatra io androsa Madagasikara ka matavavoaka anazy reto olona reny ray koa fanareo mana efa ny antony anangany parti politika de mba ahafahana miteny efa afaka miteny zay eto efa tafitanay miafatra raha misy olona mbola tsy naheno an'izany Lazare Zaferson hanova rafitra zany indrindrandrindra mpitondra mpandainga anao anarany naheno an'izany daholo ny rehetra nangataka hatramin'izay da za hoe atao prime ministre io efa naheno an'izany rehetrarehetra noho izany matoa izy tsy miantso itsikitsika tsy mandihy foana ao raha fa nisy niantso anao mbola tsisy niantso ao ka mbola tsisy niantso ao fa aza foronao kosa izy zetany nasanao teo e nizay da miantso prime ministre de raha olona misaina zany mitondra fanjakana de manontany izy hoe fa inona ny antsonareo an'ity olona ty de antsona le olona inona le hevitra ao fa ohatra ny mahaliana olona maro le izy de hoana Andriamatoa Lazare Zaferson ty fitondrana ty any no anisan'ny nampiteraka resabe ihany koa lay resan'ny filoham-panjakana am'izao hoe ampiasa polygraphe amin'ny fifantenana andreo ministre fahitana mirsirandriny rehefa mitondra fanjakana namanay azy valo amy roapolo taona mahoatsy tonga vao nahazo fahefana miomana zany olona zany aiza hoe sina zao 7 amy roapolo taona mandeha lahy tany am-ponja zay vao lasa président de la république raiky amy roapolo taona François Hollande zay vao lasa président de la république roapolo taona 30 taona Mitterrand zay vao lasa président de la république mila fiomanana zany mitondra firenena zany fa lasa miteniteny foana rehefa tsy niomana zany polygraphe zany na détecteur de mensonge zany filazany azy hitsarana tantara zany zavatra zany fa tsy hitsarana no avy
ny langa de refesina amin'ny lasa fa tsy refesina amin'ny hoavy teoria zany ny langa zany de antanina ianao hoe teto Antsirabe ianao tamin'ny herinandro lasa de mamaly ianao eny na tsy de hita eo ianao hoe mandainga na tsy fa raha ny hoavy ny tsaranao an'le langa hoe hoany ambatona zaka avy ianao amin'ny herinandro ambony de mbola tsy langa ny filazanao na hoany ianao na tsy hoany raha tsy efa lasa le herinandro ambony zay vo azona tsaraina hoe nandainga indray iaja teto manaraka teoria zany rehefa mamaly fanontaniana fa tsy hoe ampiasa détecteur mensonge ianao ka inona zany ho anotaninao an'le olona raha programa ny anotanina hoe inona ny eritreretinao anatsarana ny jono zavatra ho avy ka hoany afantaranao mandainga le olona ny détecteur de mensonge zany de par rapport au passé par rapport à une histoire par rapport amina historique anankiray hoe nangalatra ve anao teto sa tsy nangalatra noho izany tsy fampiasa ny détecteur de mensonge hitsarana ny eritreretinao avy anambady ve anao amin'ny heritaona sa tsy de hoana ny afantaranao mandainga olona io tsy mitepo akory ny fony io mamaly an'izany fa mba mieritreritra tokoa izy fa anambady noho izany tsy fiable zany zavatra zany fa zay ny tenako hoe mianara mitondra firenena vo mitondra firenena ny olona nianatra mitondra avion ny tokony hitondra avion ny olona nianatra hitondra firenena ny tokony hitondra firenena fa mivoaka malagasy moa tsy tian'izay hatramin'izao fa lazay fa mireare anao rehefa mitely an'izay ka raha mitely le mpanao mécanicien hoe tena azo antoka hiatra fa vitako ny tomobile anao mireare ve le mécanicien am'izay io moako le hoe poste politique de ianarana mitondra firenena hiatra ka anjara asany antoko politika izay anjara asany antoko politika ary zay tsy mampety an'le candidat indépendant satria filana mihitsy ato anaty politika antoko politika mifampitaiza izahay ato mifamaly ary izahay ato a mbola misy toetra ratsy na tsirairay mbola tambatra ao anatina idéologie hoe fiarahamonina ohatr'izao ny etrentsika mapetraka iainantsika ato zany fiarahamonina zany hoe consciencisme ny idéologie ny RCR de olona conscient daholo nao ka raha ao anatin'ny RCR nao mbola manaro fakany amin'ny arabe de aleo anao miala RCR fa olona efa conscient ianao zany no manaraka na mivoatra manaraka ny RCR zany a mifampitaiza zany ato anaty parti politique zay olona voataiza izay a école zany ny parti zay olona voataiza zay no mandeha mitondra firenena zany hoe nareo zany zao efa mamolavola hoe ty atao ben'ny tanàna ty atao zay ny asan'ny antoko politique efa manana zay ny zay ny asan'ny antoko politika miomana tsikelikely de ho anazy flot nationaly efa mahay fantatra tsikelikely hoe iry olona ry matotra ry olona ry tsy matotra ry olona ry ohatra zao de eo any mahita de manana ekipa zany rehefa miakatra eo fa tsy hoe tafakatra eo a de tonga daholo mipisoloky rehetra maka audience tonga daholo mipitaty rakena rehetra maka audience de voafitaka indray a ny vahoaka malagasy manomboka eo eto amitsika ny ao anatin'le gouvernement tafarany teo na mandeha ohatra ianao mandeha mangataka poste tany de angalan'olona 200 millions ianao any ministère sasa le ministre tsy malala akory ny élément nge mangataka 200 millions amin'ny olona raisiny ka satria tsy nanana ekipa de raha idraisina fotsiny ny avana netsonao eo de lasa népotisme izy de raha tsika mahitsy ny zavatra zany am'izao fotoana eny ary état décentralisation no tiany RCR apetraka io zany mbola mipetraka ihany le rafitra rehetra hoe faritany région de fokotany moa zany le fandraisantsika amin'ny raha nateo tany fandraisantsika fa faritany mbola misy eo zany anatin'le assemblée constituante reo zany no manapaka satria ny découpage territorial atsika na ny fizaram-paritra atsika nge efa lany daty daholo lany daty daholo io ny administration tsika nge efa lany daty ianao zao ohatra tsy manana adresy akory a karamay a ny tranonao sanatria mivava iantso pompier de manontany ny pompier aiza ny trano niaja ina ny avalinao ny administration nefa adresy vo manomboka manoratra ianao de adresy ny soratana voalohany tsisy adresy nge eto e route nationale atsika misavoritaka hoe aiza ny 1 de aiza ny 2 de aiza ny 7 misavoritaka tsy fantatrao iza nanao ny route nationale atsika fa tokony misy chronologie mazava ny route nationale noho izany a mbola sarotra ny anarenana Madagasikara zay ny ilana olona nianatra zay ny ilana olona niomana fa tsy tia migasy a rehefa miteny an'izay satria lazay fa mireare ndana makany amin'ny mpanamboatra tomobile ka raha mitely le mécanicien hoe vitako io tomobilinao io de mizesta ve le mécanicien raha makany amin'ny mpanamboatra telefone ianao ka miteny izy hoe vitako ty mizesta ve le mpanamboatra telefone izay eto anatin'ny RCR niomana hitondra firenena vitanay io teny sarotra ny
aloha zany anarenana Madagasikara ho firenena mandroso omena firy-taona eo anao zany vao tena hoe stable tsara am'izay ilay ny zavatra misy am'izao a raha ataontsika hoe train Madagasikara lomasina efa ny tanimbary mbola verina ambony lalam-by mihitsy ny aloha le lomasina mamerina zay roa taona de ao anatin'le roa taona zany mamerina le lomasina ao anaty lalam-by de zay vao velomina le masina de telo taona ndray any mametraka ny rafitra rehetrarehetra 5 taona sady zay roa taona aoriana ny rafitra rehetrarehetra zay tsika vao midécolle hoe tena tsy misy mahasakana intsony ny développement Madagasikara na iza mitondra na iza mitondra sarotra ihany zany na manalaza satria raha tsy anao ihany no mitondra eo mandritra aorian'ilay 5 taona de velona sy velona Madagasikara rehefa tafapetraka le rafitra de nizaniza mitondra eo a de manaraka le rafitra tsika hoe ohatra zao ny atao hoe mitondra firenena apetraky tsika hoe ny be ny tanàna de takina baka ohatra zay tsaka anotanito hoe ilaina tokoa hoe le mari-pahaizana ilaina ny mari-pahaizana za nahita be ny tanàna tany amin'ny tany nandehanako tany a voalohany a nahita kandida be ny tanàna ilatsaka be ny tanàna de ny tany amin'ny délégué zina ny tany hoe mila acte de décès hono monsieur le délégué no milatsaka be ny tanàna de taitra ny délégué hoe ianao ve ilatsaka be ny tanàna de tsy hainao dikan'ny acte de décès ray zay nahita be ny tanàna koa manambady de rehefa manao mariage izy a de ataony crayon eo amin'ny soratra ao amin'ny boky de avy eo asainy kosely adjoint de manambady fandroany ray izy de ataony amin'ny placeny any de ataony crayon be ny tanàna manao an'izany nahita be ny tanàna koa nahazo subvention de nividianany fripe ny subvention any de lasa mivarotra fripe aloha izy nahita be ny tanàna koa izahay a manao mariage olona izy le taratasy le olona ho any ivelany de rehefa vita le mariage de mifanaraka am'le olona izy de rovitina ny boky de tsy hita ndray le mariage tsy mila manao divorce tsy mila manao ninina zay a zany zao izy daholo fepetra takina zany eo an'ity rafitra ty le hoe baccalauréat mari-pahaizana ohatra zay fa za tsy miteny hoe zay a hoanareo tsy mivolavo nanjaran'ny assemblée constituante mamaritra an'izany eka mandeha de mandeha ihany ny fotoana ararotina ihany moa zany ny hevitra nareo RCR am'ilay fifidianana indray namana laza ilay bulletin tokana bulletin unique sa lay bulletin mandeha tsirairay fe mety am'ty fifidianana tsisy dikan'iny rehefa ny lalàny iny rafi-pifidiana ray manontolo a eto amitsika raha mifidy ianao anikala mavony de aterina any Antananarivo ny PV lavo tondrony efa ny ao anatin'ny PV afaka firy volana vao tonga any amin'ny ACC ny PV ovaina zany rafi-pifidianana zany déclarena eo amin'ny district avalim-pifidianana miala eo amin'ny fokotany izy androany arivo amin'ny enina tonga amin'ny commune izy androany arivo amin'ny valo raha pitsy maraina izy miala vao maraina amin'ny commune tonga any amin'ny district izy raha pitsy amin'ny 12 azo ny district déclarena avalim-pifidianana raha afaka pitsy tsy azo angalarina zany aloha ny valim-pifidianana noho izany a tsy miankina am'le bulletin le izy fa miankina am'le réalisation le fifidianana satria rehefa décentralisenao eo mivoaka daholo no valim-pifidianana amin'ny district afaka 3 andro manao moyenne sisany any amin'ny national ohatra ny valim-panadinana baka voaka ho ny baka amin'ny fianaratsoa ezesekinana ny baka ny tamatavy no izany atao moyenne nationale de zao ny moyenne nationale tamin'ny baka tsara rehetra mitovy grady afaka mamoaka valim-pifidianana any amin'ny district tsisy seni tsony io tsisy seni zany io fa ny intérieur ministère ny intérieur tsy mila zany recensement zany koa hoe ilana seni na ilana financement ny recensement mpifidy teraka ianao androany soratra any amin'ny fokotany mafeny valam-be folo taona ianao androany misoratra any amin'ny fokotany anjara amin'ny fokotany zany manatitra any amin'ny commune hoe reto ny feny valam-be folo taona isam-bolana anjara amin'ny commune manatitra any amin'ny district reto ny feny valam-be folo taona isaka ny 3 volana anjaran'ny district manatitra any amin'ny région reto ny feny valam-be folo taona isaky ny 9 anjaran'ny any amin'ny région manavitra isa-taona reto ny feny valam-be folo taona isa-taona tsisy tsony ny doblansiny anarana fa ny fokotany ndray manatitra aveo reto ny isan'ny maty de miala fotsiny le izy ao anatin'le zany hoe ny administration no averina intérieur andresaka raha miverina zany no fahefan'ny ministère ny intérieur ampiasaina ifokotany commune district misy attaché d'administration assistant d'administration reo rehetrarehetra reo any amin'ny faritra rehetra any raha ampiasaintsika zay mazava be fa mora le administration électorale tsotrany hoe parti le ministère ny intérieur am'le hoe indraindray misy candidat
ny juge partia dia miala atreo amin'ny ny ministèren'ny intérieur atreo amin'ny urna ny asany ohatra ny examen bac ny examen bac mampianatra ministèren'ny éducation fa manao examen ny ministèren'ny enseignement supérieur noho izany ministère anankiroa miandraikitra fifidianana rehefa tafalatsaka ao anaty urna indray ny vato dia miala atreo ny organisateur fa miditra ny ministèren'ny justice ny mpitsara zany mandefa solotena indray maka an'le vatom-pifidianana ministèren'ny justice dia manomboka eo raha raha-pitsarana no etrona azy amin'izay fotoan'izay tsy afaka manao influence ny ministèren'ny intérieur ohatra ny nataony administrateur civil hatramin'izay baikony ny any amin'ny fanjakana fohy be hoe amboarina le vato fa mikisaka makany amin'ny ministèren'ny fitsarana ny vato rehefa tafiditra ao anaty urna dia manao sini eo nrehetrarehetra hoe lasa ministèren'ny justice ny valim-pifidianana mazava izy am'izay tsy mila vola tsy mila financement avy any ivelany tsy mila ninninona fa mivoaka amin'ny valim-pifidianana aingana dia voaka valim-pifidianana sarotra be hoe zany le manova rafitra dia le finiavana aloha zany hitako hoe tsisy le mazava ankoatran'izay andriamatoa filoha anisan'ny fanontaniana miverimberina koa am'izao fotoan'izao satria marainy koa ny mpampianatra mena am'izao fandarana zao raha notaniana indray ny ersera am'ilay fanavoazana ny rafim-pampianarana eto Madagasikara inona mba tokokevitra retoka ny rafim-pampianarana edy Madagasikara koa lany daty tsy nampianarina antsika ny kolotsaintsika averiko taminao le fanontaniana teo hoe misy école ave mampianatra mamboly ovy manodina ovy manondrana ovy zay noho izany ampifanarahana ny district ny any amin'ny EPP samy manana ny calendrier manomboka eo ny district tsy mitovy tsy ny sujet-ny CEPE manerana Madagasikara miova isaky ny district satria tamatavy zao tratra cyclone ray volana izy zay tsy mianatra ny aty mandeha ihany sujet d'examen mitovy iza zany victime zany ny any Thomas tokony samy manana calendrier ny CEPE dia samy mitovy ny calendrier ao anatin'ny région ndray ny BEPC dia any amin'ny lycée vao mitovy ny calendrier national amin'izay fotoan'izay any amin'ny lycée vao mianatra tantara-pirenena fa misy olona nge tsy hivoaka anatsira be mihitsy mandra-pahafatiny dia tsy mila histoire nationale izy na tsy mila histoire internationale izy any amin'ny primaire zany zay le raha fampianarana apetraka amin'izay fotoan'izay mahazo lanja koa ny fampianarana dia mivadika enseignement technique ny majorité n'io ampianarana ny ankizy mahay mitrandraka ny herena misy eo aminy fa tsy enseignement général averina ny école normale de l'enseignement technique zay nifoanana tamin'ny république voalohany averina zany ny école normale de l'enseignement technique dia mahay manodina kafe ny any Atsimo-Atsinanana mahay mamboly vanille ny any amin'ny faritra Sava mahay mitrandraka volamena ny aty amin'ny faritra Andrefana ohatra zany hoe tokony ampianarina ny amin'ny base ny fitrandrana ny herena misy eo atoerana amin'izay fotoan'izay mahay ny ankizy na tsy navita fianarana hatramin'ny farany aza dia mba misy entina miasa mivelona ka ny olana zao hitako hoe le fifanana amin'le mpampianatra ihany koa sa tsy dia olana zay hofanina mihitsy le mpampianatra zay no mahatonga ny hoe averina ny école normale rehetra dia olona voaofana no ampianatra fa tsy hoe zay tsy mahita asa no mandeha mampianatra satria zay ny zavatra misy amintsika miteny zao ary ny mampalahelo enitsika angamba le priman'ny ACC teo 500 millions FMG 100 millions d'ariary olona ray ny karama mpampianatra nefa 100 000 ariary mavita karaman'olona arivo zany ny priman'olona ray ao amin'ny ACC raha tena hijery ny fampianarana itsika ave moa dia tsy afantatra zany hoe tsy mety zany na manahiaja miara-manaiky an'izany angamba izay le rafitra zany hoe ny système de rémunération tsika miova fomba fanakaramana miova hifanarahana anatin'ny assemblée constituante io fa tsy ekena tsony zany hoe carburantn'olona ray 50 millions d'ariary ny carburant député karamana mpampianatra 200 mbola miampy crédit sy nrehetrarehetra noho izany anova rafitra ave malagasy raha ohatra ka mety malagasy zay anjara no mitaky na any amin'ny FB na any fiarahamonina andao anova rafitra rehefa mitady an'izay ny olona rehetrarehetra mipotra ny RCR hoe ity le rafitra ovaina ataontsika hoe efapolo mahery any ny commune efa nitetezinareo nanahoana ny réaction district nanahoana réaction le olona ho an'ny ersira manokana hita moa amin'ny président national anao hoe mba convaincu ve amin'ilay zavatra raha tsy convaincu anao dia tsy convaincu anao
raha tsy convaincu Ena ka nareo mahita an'izay tao hoe zay mahita hoe convaincu ianao zao dia zay convaincu daholo n'olona rehetra any amin'ny base zay nandalovanay rehetra zay manatra tiako antanina convaincu n'olona ka mahafantatra ke n'olona hoe marina zany alatra kotokoa ve moa dia karaha nanovana apelina any fianaratsoa mandofo frena 10 alina ianao a etoanao ny freny mpangalatra etoanao ny freny zandary anankiroa miaraka amin'ny frenao a tonga any ianao mbola manofa sambra any ianao mbola mety ho resy raha tsy maka avocat mandany ray tapitrisy ianao zay vao mandresy amin'ny alatra koa vidin'le akoho nefa 2 alina enao tiako manontaninanareo koa mierisery lay fandrem-pahalemana lay rafitra ihany koa am'rety mpitandro filaminana reto inona no mba hitanareo hoe entina natsara an'izay ny fandriam-pahalemana efa atsoina hoe variable endogène zany hoe efa résultat lay tsy fampitsakafo tsy fandehana ny toe-karena fa rehefa milamina ny kibon'ny olona mahita hoanina izy miena ny tsy fandriam-pahalemana io zao andriamatongaza mialatsina manapaka anao fa io zao mividim-bary midina kaikaiky ny tanjapamokatra satria atsika nihita teo nge fa nisy vary hita tany amport ho an'ny fitondrana teo aloha entina metsifetsena le vahoaka tamin'le resaka vatsy tsindry isan-karazany raha naparitaka io vary io zany de misy fiatraikany amin'ny marché local le izy ny mpitondra fanjakana mahay de tsy mampiasa vary avy any ivelany fa manao zay amikarana vary ato anatiny zay aloha zany anankiray eto raha teo tsisy usine manodina vary tsony manao produit hafa fa mijanona vary ny vary eto Madagasikara noho izany tsy miakatra mihitsy ny valeur ajoutée-ny vary io fa anjara amin'ny fanjakana miditra amin'ny secteur secondaire rehefa mihoatra ny vokatra ohatran'ny any Chine anjaran'ny fanjakana amin'ny calibré ny prix zany hoe rehefa be dia be ny vary de ny fanjakana ny manangona le vary amin'ny vidiny normal de rehefa miena ny vary de avoaka ny le vary rehefa aveo anjara amin'ny fanjakana amin'ny calibré na amin'ny régulé an'izay varotra vary zay ny fanjakantsika tsy manana zany capacité zany satria le fanjakana mihitsy no faible arabola satria manadidy amin'ny patron izy ka rehefa ny patron nametraka de patron miteny hoe anany vany nga moa tsy nidina ny vidin'ny vany fa rehefa ny vidin'ny vany nidina tsisy nitabatapitsika fa rehefa ny vary avy mitabatapitsika nidina vidin'ny girofle nga nitabataba moa gasy tokony anjara amin'ny fanjakana zany manao kajo hoe mba tsy apidina ny vidin'ny vania de ny fanjakana no manao calcul hoe ahoana tsy apidina an'io fa raha anaraka amin'ny marché international tsika anondrana fotsiny fa tsy mahay manodina de vidin'olona mora ny vokatra rehetrarehetra zany hoe mikisaka maka amin'ny industrialisation tsika transformation favitatena raha-tsakafo mivoky mikibon'ny malagasy de manova ny fandriam-pahalemana zay any am'le fandriam-pahalemana zany a raha mipetraka ty filan-kevitra ambony olo-kendy ty zay misy olo tena avy any amin'ny fokotany rehetrarehetra taditsika ngama tamin'ny andro 3e république tapany voalohany a misy le conseil local de sécurité miena ho azy ny tsy fandriam-pahalemana rehefa ny olona any amin'ny base no miandraikitra ny fandriam-pahalemana ary raha ohatra ka mianao fampitsarana ny dadabentsika any ambany vohitrany hoe zay mangalatra koa de mba tsarain'olo mbo fidy any amin'ny base de am'izay fotoana zay a mahatokony fitsarana ny olona de rehefa mahatokony fitsarana ny olona matahotra ny mpangalatra satria fantany hoe eto tanàna eto izy ny tsaraina eto any izy migadra fa tsy mody affectena ny Tananarivo de any izy de manjavona any zany hoe manara commune any amin'ny commune zany tokony mihetsika fa efampitsarana de am'izay fotoana zay a ny halatra koa fantatritsika hoe firy volana ny sazy ny halatra koa ary raha afaka manao arrangement le olona eo an-tanàna eo de afaka manao arrangement izy am'izay fotoana zay a ny tombony fandriam-pahalemana miena ny tsy fandriam-pahalemana fa mahatonga ny tsy fandriam-pahalemana de noho ny fahafantarany mpangalatra fa tsy anana moyen ianao hitory anazy any amin'ny fitsarana satria ianao mbola andany ray tapitry vao afaka mitory anazy noho izany afaka manararoatra izy mampiasa le système judiciaire tsika aonay fahitanareto force reta polisy pirenena gendarmerie pirenena tafika malagasy ny polisy pirenena ny gendarmerie pirenena tafika malagasy de ao anatin'ilay assemblée constituante le assemblée constituante zany misy olo tena nyreo corps reo le plus haut gradé ohatra no alaina ao anatin'ireo corps reo andinika ny fomba ametrahana stratégie ametrahana fandriam-pahalemana era Madagasikara saripady monko zay resaka zay de aleo ny tafika sy ny miaramila ny zandary ny polisy no miresaka an'izay zavatra zay satria manana plan momba an'izay ny RCR fa
saropady zay zavatra zay satria défense nationale zany a tsy hoe eto amin'ny radiotsika miteny hoe ahoana ny arovantsika any Madagasikara. Assemblée constituante zany raha fahazoaka zany tsisy tsony reo député tsy misy sénateur tsisy tsony fa reto olokeny reto io moa ny sénateur miainga any amin'ny fokotany miainga any amin'ny fokotany a dia miakatra any amin'ny commune dia mandefa solitena miakatra any amin'ny région dia avy any amin'ny région mandefa solitena ny Foibe dia avy eo tsika maka indray a ny mpampianatra lasa mana député zay isany eo a satria misy olona tsy karamaina ntsony eo ohatra mpampianatra tsy karamaina ntsony fa avantage kely sisy satria efa mpampianatra izy dokotera efa tsy karamaina ntsony fa efa mpiasa fanjakana izy fa farafaratsy ny dokotera afaka miresaka tsy fahasalamana eto amintsika mantsy a tsy fantatra zay olona ho lany député eo ka raha tsisy miaramila zany lany député dia izy dinika efatrepalema ao amin'ny parlemanta reto zany no mpanaramaso reo ny mpanaramaso ny administration dia misy mpiambina am'izay ny administration rehetra manomboka eo fa tsy manao zay daniny kibo ny chef Sisco na manao zay daniny kibo ny chef Zapy any ambany vohitra fa hitanay daholo iny zany hoe manao zay daniny kibo ny daholo na mpiasa-panjakana na mpanao politika fa tsy mpanao politika rena nge manara roatra dia ampirisika ny olona nahita fianarana andeha amboly hanatsara ny kalitao ny fambolena satria tsika teto nampianatra ny tatsata ao anatin'ny 90 taona fa mbola tsy mahay mamboly mangahazo ihany ny gasy mbola tsy mahay mamboly katsaka ihany ny gasy fa mbola 20 cm ihany elanelan'ny katsaka raha tokony ho 2 metatra any amin'ny fisy teknika noho izany ny olona nianatra tokony mandeha mamboly dia le olona nianatra aporisihana apiditra n'le tatsà hiasa ao aminy dia amin'izay fotoana izay a formaliser ny secteur agricole dia mitombo ny productiontsika noho ilay a système apetraka dia rehefa mitombo le production a dia makany amin'ny transformation tsika rehefa avy eo noho izany a prioriser-ny fanjakana ao anaty fanovany-drafitra ilay a resaka fambolena sy resaka fiompiana madiva ifarana ny fandarantsika andriamatola ao Zarazavy zay Front National ny antoko RCR na ny Rassemblement des Citoyens Responsables na ihany koa ny tambabe ny olom-pirenena nampiray sy ny andraikitra fanentana na afatra etsika mamarana ny fotoana fitoboka amin'ny mahatambabe ny olom-pirenena nampiray sy ny andraikitra an'io a ny RCR parti décentralisé misy olona be deabe raha Madagasikara aza miandro baiko fa raiso ny andraikitra ao takio ny fanovany-drafitra dia isika rehetrarehetra no mitambatra ato anatin'ny tolona tambabe ny olom-pirenena nampiray sy ny andraikitra aza miandry alazarazafy arson tsy mety tsony zany hoe olona ray no manapaka eto amin'ity firenena ity olona ray ihany no manatsaina tsy mety tsony zany fa mba hanova rafitra isika dia andao valorizentsika ny olona rehetra ny amin'ny faritra hiaraka hitambatra ametraka rafitra atongavana amin'ny décentralisation dia amin'izay fotoana izay a miova ny fampandrosoana manerana Madagasikara zay no anentanana voaka malagasy anentanana voaka Antsirabe anentanana voaka amin'ny Vakinakaratra fa raha tsy mitambatra isika ary isika mila mametraka mpitondro fa aza manofinofy ibaiko an'izay napetraky ny olona rehefa tsy nametraka ianao noho izany ianao no mila mamoaka posy amin'ity ray mitoraka ity raha te hitsinjony avy ny taranaka ianao fa tsy zay volana voaka ny olona tany am-posiny ny hitsinjovanao ny taranaka ao fa ianao amin'izay no mandray an-tanana no avy Madagasikara ary zany no ataonay mitete Madagasikara tsy manana miliary izahay fa izahay rehetra mitambatambatra ary zay ny isoranay ny ekipa Antsirabe zay mavitrika dia mavitrika eto Antsirabe a ery zareo a napiditra anay eto amin'ity plateau ty a isorana be deabe ny mpiaino atsika isorana anao hiaja nandray anay eto tamin'ny plateau-ny Aza Radio tamin'ity takariva ty a dia isorana ny mpiaino atsika niaino hatramin'ny farany anaovana mandram-piona ho amin'ny manaraka indray a veloma tompoko zay zany no mahakasika ny fanazavana n'ilay état décentralisation zay oenty atoko RCR amin'ny alalan'ny Front National ny Lazarazafy Arson tapitra ny fandara